5 taona no efa nitondra fandrosoana niaraka tamin'ny mpitantana ny Tanana tao amin'ny commune Tanjombato ny Kandida ery laharana faharoa ao anatin'ny bileta tokana. Tsy tamby isaina ny fampandrosoana izay kasain'ity Kandida milatsaka amin'ny anarany antoko tim ity amin'izao fifidianana be ny Tanana izao ho any ao amin'ny commune ambanivohitra Tanjombato. Maro be ny laharam-pamena ohatran'ny commune ambanivohitra rehetra. Eto amin'ity toerana ity sotsika atorianantsika tsena misy esplanade. Noho ny fitombom-ponina sy noho ny fahatran'ny vahoaka dia lasa be dia be ilay mpivarotra. Izay zany tena laharam-pamena ngeza indrindra ary tokony mendrika ny Tanjombato, mendrika ny Tanjombato amin'izao taona 2024 zao dia hoakaritsika ilay tsena, hoakarina zany ilay tsena, alamina ilay tsena. Na ilay mpivarotra rehetra ary efa manaiky tsy ho asorina ilay mpivarotra fa ho alamina ilay tsena. Zany hoe ho mendrika an'izany taona arivo fahatelo zany ny tsenan'ny Tanjombato izay vavady tokana tamin'ny fabolatana ivoanana Tananarivo. Olona efa zatra mifanerasera amin'ny vahoaka ny Kandida ery. Efa betsaka no resy lahatra amin'ny vinanasan'ity Kandida ho ben'ny Tanana izay milatsaka amin'ny anarany antoko tim ity. Manampy azy eo ihany koa ireo Kandida ho mpanolotsaina ny Tanana ao amin'izany commune izany. Ny antony tonga resy lahatra nanohany any monsieur ery ho ben'ny Tanana efa 12 taona izy nisana tao amin'ny commune misy anay dia ny zava-bita dia mbola tiako tohizana dia izay ny antony nandresy lahatra anazy sady hafa ihany koa zany olona efa zatra teo zany tsy dia manakafy azy loatra ny zavatra izay tokony ataony fa vitany avokoa izay tokony mety hoeritreretry ny kasaina. Manentana ny vahoaka ny Tanjombato ray tsy mivaky ny akeny eny mirahina ny ambomanatrika rehetra iny ny fokotany Tongarivo ary ny Andafetsimo numéro 2 ihany atsika monsieur ery. Monsieur ery ny Kandida ny Tanjombato. Izy zany navita zavatra nandritra ny 12 taona tao amin'ny commune Tanjombato. Izy no natonga ny commune 3 étage ary mbola ho tohizany zany amin'ny fokotany rehetrarehetra ka manentana antsika rehetrarehetra Tanjombato ray tsy mivaky numéro 2 ihany vidiana. Fitetezana ny Tanana no nanombohan'ny mpikatroka tim ny andro voalohany tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany fa 5 volana novambra ity ho an'ny tao amin'ny commune Tanjombato. Numéro 2.